colonel Michael Angelirina ka dia sary-piaro amin'izany fanjakana fanavozana izany izahay ary miaro izany satria dia aoka tsy ho adinoina fa ny aretana ny mafy ny nalalana ny fitondrana teo namozana aina nitondran'ny malagasy maro takaitra na ara-batana na ara-tsaina ny ara-moraly. Noho izany dia resaka kely ny zavatra vita na ny antsotsika hoe dingana vita nandritra izay fotoana izay isika. Misy ny dingana vita ary tsy azo lalova-potsiny. Dingana vita ny fanovitanana ny fitondrana Ratjoelina. Eo andalana ary takina foana ny fijerena ireo firongony izay manahirana sy mampiresaka satria dia toa lasa anjery kely indray daholo, indrindra tsy menatra akory fa vao tsy nierina akory ny volana dia milaza fa tsy namany aho, tsy namany zahay, fa namanareo fanavozana. Amafisina sy ampatsahivina hatrany fa ny fijoroana izao fitondrana fanavozana izao dia nivoaka avy amin'ny tolona. Ka rehefa miara-ny herisetra mafy ireo solon-tenam-bahoaka nitsangana, nitaky ny rariny dia nisy ny fandraisan'ny miaramila andraikitra izay nitsangana niaro ary ireo milaza fa ampy izay ny famonoana ny malagasy sy mpiray-tanindrazana. Noho izany dia mpiara-dalana sy mpiray dia tanteraka ny malagasy mpitolona say vavabasy sy ny fitondrana fanavozana ankehitriny. Fitondrana izay mivoaka amin'ny tolona, taorian'ny tolona, vokatry ny tolona izay irina tsy hanao ambanin'ny zavatra ny anton'ny tolona izay natao. Fitakiana maro tokoa no natao akoatr'izay. Fa aiza ho aiza isika amin'izao fitondrana fanavozana izao. Mbola eo amin'ny dingana vita isika. Ankasitrahana ny vita. Ezaka nataon'izao fitondrana izao nandritry ny 4 volana nijoroana dia kilasiana fahombiazana ny paikady politika ny ialana tamin'ny fanasaziana ara-toe-karena ny firenena malagasy taoriny ny fanovam-pitantanana. Noho izany dia tsy misy ny krizy ara-toe-karena na ny krizy ekonomika eto amin'ny firenena. Misy sy tantaratra ny ezaka atao amin'ny fanomezana jiro sy rano izay zo sy filana fototra. Nefa dia toa tena nitsontsy ny avy ny fitondrana teo aloha fa kosa nahitana ny fitototoana sy ny fitadiavam-baolana tamin'izao fitondrana izao. Eny, na dia mbola misy ezaka lehibe tokoa na araka ny vonjimaika takin'ny amehana fa indrindra ny politika lalina sy maharitra mahatanteraka ny olana amin'ny resaka famatsiana jiro sy rano io. Misy ny ezaka fijerena sosalim-bahoaka toy ny fampakarana ny karama ny mpiasa-panjakana. Izany hoe ny tompo maso amin'ny fanampiana ny fahefa-mividy izay iara-malala fa latsaka ambany dia ambany fa mbola amafisina fa tsy maintsy politika matotra sy mazava no ampiarina raha ny ara-tsosialin'ny malagasy izay tena resy raha amin'ny lafiny io. Ka arak'izay dingana izay dia misy mbola tsy vita. Inona ary izany no takin'ny KMT satria naka ny lohevitra izay hoe afaingaminy ny fanavozana. Mbola maro tsy takina fenina ireo mpiray-petsapetsa tamin'ny fitondrana teo aloha no mialokaloka sy mitady ny fomba rehetra amaharana ao anatin'ny fitondrana fanavozana. Ka na tsy ho voatotoena amin'ny toerana misy azy na teo tafaverina anaty fanendrena mpiasa-panjakana ambony. Manakorotana tanteraka anisana maratonga fahefana sy mametraka ny fakitra izany ka mahatonga ny kikika sy ny antsoantso any rehetra any hoe tsy taratray ny fanavozana, tsy taratra ty aminay ny fanavozana. Ohatra hita eto Ambanimaso ny mahakasika ny sefy fokontany manerana ny nosy izay rafitra manakaiky vahoaka
kanefa dia andraisana fitarainana fa tsy mbola misy fepetra raisina mahakasika azy ireo hatramin'izao. Zinganina manokana ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tena manao ny ataony. Aiza ho aiza ny fanadihadiana ankehitriny tamin'ireo fomba ratsy mamoehatra ny tantanana ilay firenena izay tsinona zany fa nialatra tamin'ny endriny rehetra maro isan-karazana, ny fanararaotam-pahefana, ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Ka raha toa ve misy fahatratrarana noho izany dia ho lazaina fa endrika ara-politika, eto dia tokony samy hijinjany na fafiny ary eo izay tsy maty malota. Toa mitarazoka, mihisatra, manjavojavo mihitsy aza ny fanomanana sy ny dingan'ny fotoanan-doham-pirenena. Antenaina fa mbola eo am-pikenonana angamba, indrindra mikasika ny tondrozotra ny fanavaozana izay takiana ary efa maro no mitaky azy satria ilaina dia ilaina tokoa izy io. Voatsena nefa no nandrenesantsika ny filohan'ny fanavaozana sy ny minisy-mpanjakana misahana ny fanavaozana no naneho hevitra mikasika io tondrozotra io ka tena ilana fanazavana, ilana fampahafantarana matotra ny antsipiriany. Noho izany dia takiny ny KMT hifampahafantarana izay zava-misy izay. Noho izany mbola very da araky ny filazana hoe afainganana ny fanavaozana dia takina ny fanafainganana sy fanamafisana ny ezaka rehetra atao amin'ny sosialim-bahoaka, indrindra ny jiro sy rano. Mazava ho azy miaraka amin'ny fijerena ifotony ny fototrolana ara-pitantanana sy ny fanekem-piara-masa izay mitarika fiantiantoka iray lavaka ho an'ny orinasa. Eny, azo lazaina mihitsy aza fa famonoana ilay orinasa ka mahatonga ny tsy fahafahan'ilay orinasa manolotra ara-dalàna jiro sy rano ho an'ny vahoaka. Noho izany aiza ho aiza ankehitriny ny audita tao amin'ny JIRAMA. Takiana arak'izany ary ny fisian'ny tondrozotra ny fanavaozana. Hoy izay KMT, ny tondrozotra ny fanavaozana tadiavina dia mba hananana rafitra mazava sy voahevitra hitantanana ny firenena ka rafitra azo itokina sy azo antoka, miorona amin'ny fifampitokisana sy mpitantana azo ametrahana fitokisana no isy ka ho azo antoka fa hitondra tokoa any amin'ny tena fanomanana ny fanatanterahana ny fotoanan-doham-pirenena ka hampanomby tanteraka ny fanavaozana izay tiana atao. Ao kanefa tsy noho ny fitakiana eo amin'ny sehatra na vondrony iraisam-pirenena no antony anaovana izany, fa kosa tokony ho tanterahana ho amin'ny fifampitondrana sy fifampitokisana amintsika mpiray tanindrazana. Ka toy ny ahoana ary ny tondrozotra eritreretin'ny KMT? Ny angatahanay KMT raha mikasika ny tondrozotra dia isiny ny fifanindrin-dalana eo amin'ny anjara asan'ny FFKM izay manana ny antsoina hoe 4F ary tena resy lahatra izy ireo amin'ny fanatanterahana izany. Fotoana izao anatanterahana izany iray aman-dreny am-panahy. Hoy nareo mantsy raha ny resaka momba ny 4F io, ny 4F fiaikenkelika, fibebahana, fahamarinana, fihavanana. Hoy nareo mantsy ny fahamarinana no manandratra avo ny firenena. Aoka izay nandromba, aoka merina ireo fananana azo tamin'ny alatra fa tsy mahasoa anareo reny. Noho izany dia tsy azo ekena ny tsy maty malota ary tsy ekena ny firaisan-databatra amin'ny mpangalatra, mpamon'olona, indrindra ireo ny hevitra azy fa azo atao foana ny mandroba fa rehefa avy eo dia vitavita ho azy amin'ny alalan'ny tondrozotra, amin'ny alalan'ny fotoanan-doham-pirenena.
tsy izany ny tondrosotra takin'ny KMT. Takina ny fanonerana, ny baby heloka, ny fandraika sy manonitra ny alitratra izay natao izay manadrify an'izany. Ka rehefa ho tonga ny fitoenan-doam-pirenena izay ho tanterahana dia mba efa toe-draharaha, efa toe mahavita dingana no hidirana amin'izany. Izany hoe izay nangalatra mikatra, mamerim-bola, mamerim-pananana amin'izay ngambany afaka resahana ny afaka jerena ny fifampitaniana. Inona koa ny takin'ny KMT dia ny hoe ny famoahana ny drafitra sy tetiandro ho amin'ny fitoenan-doham-pirenena. Roa taona no nifanarahantsika, miangavy izahay raha oviana no hanomboka inona avy ny zavatra ho atao dia mba miara-miombonatoka sy mahafantatra ny zavatra ho tanterahana eto amin'ny firenena. Fa ny farany rehefa lehibe takinay ato anatin'ny KMT dia takina tsy misy atakandro ny fanesorana sy ny fanadiovana ireo ny ray petsapetsa firongony mitady lalana amin'ny fomba rehetra hitapikitra ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao izay anisan'ny sakana ka mampitarazoka ny fanavaozana. Han'ny filoha ankehitriny ka mahavita miteny hoe tsy mahita olo marina izy eto amin'ny firenena. Mampalahelo no mandray izany satria nahoana mbola voahodidina ary mbola tavela miraiky tapisaka ao ireo mpitatana teo aloha. Ka amafisinay amin'izao valandresaka taona izao ary fa ny KMT dia rafitra manolo-tanana ho amin'ny fanatanterahana ny tanjona izay iara-mahalala ary vonona hisehatra ampanjary ireo tanjona iombonana voalaza. Ho fanatrarina izany dia tanjona ny ananana rafitra mirindra sy feo mafy ho solo-tena ara-dalàna sy azo itokisana amin'ny fampiresahana rehetra amin'ny fananganana iray rafitra anarana Madagasikara tafajoro mahitsy marina. Ny KMT dia maniry sy manantena ary mino ny fanarenana, ny fanorenana, ny fanavaozana ny Madagasikara sy ny Malagasy ary anana firenena vanina isika. Ka hitondrahana ny fanavaozana rehetra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, ny lafiny ara-toekarena, indrindra ny lafiny ara-politika eto Madagasikara. Ny KMT na ny komity miaro-tolona dia misokatra amin'ireo vondron-kery mitovy fiaingana sy mitovy tanjona aminay ary efa hita sy tazana izany fiara-miasanay rehetra izay mitovy fiaingana sy mitovy tanjona izany. Koa alahoery ary ry mpiara-mitolona, alahoery ary ry komity miaro-tolona, ny teny akanja ny vita fa ny asa fanavaozana rehetra dia mbola mitohy sy miandratsika. Tena mba afaingandre ny fanavaozana. Misaotra tompokla, makasitraka tompovavy. Zay ny fanazavana amin'ny ankapobeny ny fahitan'ny ny komity miaro-tolona ny toe-daram-pirenena sy ny dingana misy ny fanavaozana amin'izao fotoana izao. Iroso amin'ny fanomezana fitenenana amin'ny fametrahana fanontaniana ho anareo mpanao-gazety isika dia Madamatsy no mitazona ny micro dia manangatara dia mizara n'izay micro izay ho antsika izay manana fanontaniana. Dia marina ihany koa iara-maly ny fanontanianareo zany reo tokony andraika samihafa. Any amin'ny farany fotoana rehefa vita ny fanontaniana mpanao-gazety dia misy communiqué hozaraina amintsika any amin'ny farany dia miandry an'izay tsika mianakavy. Dia omena
antsika zany ny fanontaniana ary ahafahany ay misy fanazavana kely zany a zay hoentiny ny ao avy amin'ny tompon'arefiny commissionna manampy an'izay fanazavany ny coordonnateur national na zay coordonnatrice nationale. Raha je suis désolé, président une commission politique ato anatin'ny KMT. Tepoko rotely fotsiny ny tiako tepoko rotely fotsiny no andraisako fitenenana vetivety. Satria misy ny ayany, misy ny manontany hoe rano ve ny KMT sa tsy miaraka amin'ny fanjakana tsony ve ny KMT satria maniry ohatry ny agnana ny fikambanana akao ny raha ny fanavaozana ny Madagasikara, akao koa ny volo-mahery ny fanavaozana Madagasikara, akao koa ny liona fanavaozana Madagasikara sy ny sisa sy ny sisa. Dia tsy maintsy hitorana fanazavana reny amina valiny reny AIA reny. Ireo fikambanana maro reo dia hita fa manana angovo tsara matanjaka satria angamba misy bulldozer manonga anazy ambadika akao. Ny na ny KMT izay mijoro agny amin'ny faritra sasany aza dia manontany manakory miaraka amintsika ve fa misy voro-mahery ny fanavaozan'ny Madagasikara zany ny tonga aty aminay aty mangataka anay hiaraka amin'izareo. Atsika ihany ve reo dia tsotra sy mazava ny valiteninay. Raha ny fahafantaranay anazy dia miaraka sy manohana ny fitondrana fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara. Angamba izy reny, angamba izay satria zay tsy misy contact amin'izy reny, fa angamba satria ny anarany misy fanavaozana akao, ny fanavaozana iny midika fa miaraka fanjakana angamba izy reny. Efa tsika daholo mahafantatra fa aty amin'ny solom-bava-bahoaka igny misy vokona mitsangana hoe mitondra vokona fanavaozana zany. Mangiza na fanaovana politika amin'ny tanàna aty. Komity mangindra ny tolona tagny aloha tagny dia navadika komity miaro ny tolona. Ny KMT dia niforona tagny ampedohan'ny tolona na tao anatin'ny tolona, fa tsy hoe efa nitsangana ny fitondrana fanavaozana vo igny ny KMT no mijoro fantatrareo ohatr'izay zany a ny mampiavaka anazy. Angamba mampimera ohatra atao hoe komity ny fanavaozana miaro ny tolona na komity miaro ny tolona ny fanavaozana mampimera ngamba zany a fa tsy hainy ny KMT. Ka ny KMT ihany ny antsika ny vahoaka ianareo mpitolona ny mpanohana voalohany ny KMT ary ny fitoram-panjakana fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ihany koa dia mifanohana amin'ny KMT. Izy nitoanany KMT, izy no iarovany KMT, isan'ny tolona ny iarovana nyty fitondrana ty tsy ho robaka. Ary mety azo lazaina koa fa ny fitondrana fanavaozana ny Repoblika dia manohana ny KMT ihany koa. Mba hiteny kely mikasika fontany teo za agnamafisa koa zay raha nolazainy cordo teo. Misy torapo kely ary aketo zany no agnano antsoavo iantso sady hitodika amin'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara. Mba hitodika kely aminy dia ny filo colonel Randrianirina Mikael. Misaotra anao zay président sy ireo haut conseiller miaraka aminao nangala sy nandrodana ireny multibulldozer ireny izay nitrongy izay nifanena taminy teto amin'ny firenena.
ka nataonjare jifa daholo zay harem-pirenena zay namifofona vola teto amitsika teto. Chapeau président, 1000 fois merci. Satria laomonina izy regny tsy tanorika tsy tanivalana. Ao misy tena nivalana any Dubai hony, ao tena nivalana any Maurice any Frantsa hony, tsy haiko a, fa zay mino fa ianareo fitondrana amizao dia tsy hagnano ohatran'ireny koa. Matoky anareo ny vahoaka. Fa izao maro nisany vahoaka tanàn-dehibe indrindrandrindra eto Antananarivo.